Petera voalohany toko fahefatra andininy fafito. Zao nivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Fa atongotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena amin'ny fivavahana. Ahoana voalazan'ny ten'Andriamanitra? Fa atongotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena amin'ny fivavahana. Eto ny ten'Andriamanitra dia manambara amintsika fa tokony ahonony tena mivavaka zany tsika satria efa atongotra ny farany zavatra rehetra. Atongotra ny farany zavatra rehetra. Ary lazainy an'i Jesosy ihany koa amin'ny Matthieu 24 andininy faharoa amby telopolo dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny ratsany ka mandravona dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka zany koa ianareo. Tahaka zany koa ianareo. Eto zany dia maneho fampitahana Andriamanitra ny amin'ny zava-misy amin'izao andro iainantsika zao satria ny tenin'Andriamanitra dia misy mizazo foana. Tenin'Andriamanitra dia tsy mety lany daty ary tsy mety matsatso, tsy mety lany andro. Dia hoy izy ny Baiboly eto hoe maneho fampitahana ny tamin'izany fotoana sy amin'izao andro iainantsika zao hoe tahaka zany koa ianareo izy raha vao hitanareo zany rehetra zany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy. Dika zany dia zao hoe efa miamanakaiky le fiafaran'izao tontolo zao tsika. Atongotra ny fiafaran'izao tontolo zao dia mila mahon'ny tena ary mila mivavaka. Azahoisan'ireo zay tsy mino. Azahoisan'ireo zay manao kitotoany amin'ny fanoloran-tena. Azahoisan'ireo zay manambanimbany ny fanambarana na faminaniana zay mety hoeninao. Zay torindreo tena mpanompon'Andriamanitra any amin'ny radio na any amin'ny internet na amin'ny am-piangonana na amin'ny na ataontsika hoe any amin'ny vondrombavaka fa misy amin'ireny tena tenin'Andriamanitra riavana ary tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Tsika zao dia miaina vanim-potoana tena hoe misy fanakatonana fiangonana tsy miangona ny olona. Eo indrindra ny tena atsapana ny alali ny fitiavanao an'Andriamanitra hoe tsy miandry mpampahery, tsy miandry ny pasteur, tsy miandry ny mpitondra fivavahana vao hivavaka. Eo ny tena atsapana ny hoe pino maleo tena marina venao, pino tena efa tsy zaza ra-panatsony venao, pino efa afaka manderiry venao. Fa tamin'ny andron'ny apôstôly dia napoka an'Andriamanitra faninjehana ary nampianarina nandirery izy ireo. Ny sasany maty tamin'ny sabatra, ny sasany doram-bato, ny sasany nomboana tamin'ny hazo fijaliana, miaritra fahoriana nampianarin'Andriamanitra nanderery izy ireo. Satria zay ny fampianaran'Andriamanitra hoe tsy fampiandriandry sy fampanantena foana hoe tsy maintsy misy pasteur foana ampahery fa mila mianatra manderery, mila mianatra mampahery tena. Ahoana kay le fomba ahafahana mahatahiry tena nefa ao anatin'izay? Raha mandeha miasa ao an'Andriamanitra ianao, raha mandeha mitoro-teny ianao, raha mandeha any amin'ny toerana tsy haiko izay toerana mety alianao any, voalaza amin'ny Baiboly mazava eto hoe mahonona tena, mahonona tena, miambena ka mivavaha. Eo moa dia lazay mihitsy endre, mahonona tena ka endre. Zany hoe ny tsy fahaizana mahony tena zany dia miteraka fahadalana eo amin'ny fiainan'ny olona. Azo lazaina hoe adala ny olona anankiray ary fa tsy mahony tena. Mitondra azy any amin'ny fahadalana, mitondra azy any amin'ny fanaovana lasa manono foana izy satria lasa tsy voakontrôle intsony ny fiainany ara-panahy rehefa tsy mahony tena izy. Ahoana moa le hoe mahony tena? Rehefa hitanao hoe tahian'Andriamanitra ianao ka afaka ohatra ty raisiko ty ka hoe afaka mivavaka, afaka manompo an'Andriamanitra, afaka manolo tena dia mihonona amin'izay ry havana. Fa tsy hoe efa tahian'Andriamanitra be ianao, efa karakarain'Andriamanitra ianao dia na ny fotoana hivavahana aza tsy misy tsony fa dia vola ihany. Vao mifoha vao mpandrina dia andeha tady andra vola, verina avy any am-piasana dia andeha tady andra vola, petrapetraka eo dia miresa-bola foana, tsisy resaka fivavahana mihitsy, tsisy resaka fanoloran-tena mihitsy, tsisy resaka fitadiavana an'Andriamanitra mihitsy. Zay le olona tsy mahony tena zay. Tsisy idiran'ny fivavahana mihitsy ny fiainany, tsisy idiran'ny Jesosy mihitsy ny fiainany, tsisy resaka momba an'Andriamanitra mihitsy ny fiainany fa dia mifantoka ao amin'ny zavatra anankiray io mahavariana azy. Ary raha hitarana ny fanazavana dia zay zavatra mahavariana azy tanteraka zay no antsoina hoe fitsangajangana ara-panahy.
tsy ny ara-nofo ihany tsy ny fitsangajangana ara-nofo ihany mavery eny amin'ny hely fa ny fitsangajangana ara-panahy lasa sampony fonao le zavatra de lasa ilozanao le fitiavan'Andriamanitra rehefa takalinao zavatra anankiray Andriamanitra aparafesinao amin'io izy de sapiaro Andriamanitra fa tadio tsara zay mahatonga ny olona mijangajanga ara-panahy rehefa ianao variana Facebook eo foana io no Andriamanitra kelinao connexion foana de jangajanga ara-panahy ianao rehefa ianao variana mitady vola foana de vola io ny Andriamanitra jangajanga ara-panahy rehefa ianao zatra manaratsy olona foana de lasa tsy concerné am'zay resaka fivavahana antsy ianao satria mitsika ny herinao ara-panahy rehefa ianao zatra tsy mamaky baiboly tsy mandoalika mivavaka tsy miasa amin'Andriamanitra de lasa variana amin'ny zavatra anankiray ihany tsy haiko tsony zay hoe inona resitsika ohatra fa ianao malala azy de lasa very le fifandraisanao amin'Andriamanitra ka tsika riavana de zao mila manana zay fifandraisana amin'Andriamanitra zay tsika satria efa tongotra any farany zavatra rehetra mahonona tena ka mivavaha mahonona tena mila mahony tena zany mila mavita mivavaka zany de olona mahony tena olona mametraka mihitsy hoe etoko atreto zao no ataoko etoko atreto zao no ataoko fa tsy atakaloko ninona tsy misy atakaloko fotoana afahako mivavaka zay zany zavatra tokony atao raha olomba vonjy ianao raha maniry no any an-danitra no resako eto fa kosa ianao raha ohatra hoe olona tsy de mivakivaky lohan'ny fiainana de tsy concerné ao anatin'izay afatra zay de zay zany fa de ampaheranao amin'ny anaran'i Jesosy indray aho mijoro tsara aza miovaova mihitsy toy izy foana ny dianao mandrapatonga anao any amin'ny fiainana manak'izay fotoana moa zao hoe fampahirezana fotoana zao hipartagena mitoroteny amin'ny vidéo amin'ny YouTube amin'ny Google amin'ny Facebook de mahaiza mandray mahaiza mihinana mahaiza mamakafaka arak'izay de hitanao fa tena hitombo amin'ny ara-panahy ianao zay rehefa ditahin'Andriamanitra daholo tsika zay ny afatra tamin'ny keliny ty zarao amin'ny page anankitelo misy anao amin'ny Facebook na any amin'ny groupe anankitelo misy anao amin'ny Facebook ity afatra ity maika ity afatra ity mba ahafahanao mba ahafahany olona tsirairay avy mahony tena amin'ny fivavahana mitady an'Andriamanitra manao zava-dehibe manao prioritaire mihitsy ny fitadiavan'Andriamanitra hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana mialohan'ny zavatra rehetra satria zao ny voasoratra any amin'ny Matthieu toko fahinana andimy fatelo amby telopolo any laza manao fa katsao aloha katsao aloha tsy après fa katsana avant tout zany hoe alohan'ny zavatra rehetra priorisena eo amin'ny fiainana mihitsy zany atao lara-pahamena le mikatsaka fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana mahony tena mivavaka mihitsy tsy mahazo aina raha tsy mivavaka aloha vao marena vao fo tsy mahazo aina raha tsy mamaky baiboly kely maka afatra kely indray miantoroteny kely indray rehefa tonga ny après-midi tsy mahazo aina raha tsy mivavaka alohan'ny atoa Davida de niteny tsy avela kely lonto ny masoko raha tsy efa mahita fitoerana ho an'i Jehova ny foko zay ary fa de tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra velona tompoko